Événement aretsika natao ampifandraisana ireo mpankafy alika natao androany teny Ankorondrano ny maraina teo ny fizahana ireo karazana alika sy ny filatroana alika tsy latsaky ny 70 no nandray anjara tamin'izany tanjona tamin'ity hetsika ity ny hijery akaiky ireo karazana alika misy eto amintsika fanampanazavana. Zany dia araky ny efa hitantsika tamin'ny maraina teo moa zany dia ny évaluation zany hoe reo manana alika rehetrarehetra zay mba te hieritreritra azy hoe évaluena hoe tena chien de race ao anatin'le race ve ty hoe rottweiler ve ty sa dog allemand ty sa berger allemand ty sa inona dia zay zany hoe natao zay natao ny androany zany androany maraina sy androany hariva dia évaluation an'ireo alika nisy eo amin'ny 70 eo ny alika tonga zany tamin'ity hetsika voalohany ity ny tonga teto zany anao ny resaka évaluation dia raha riva izy mbola mitohy eo anelanelan'izay misy ny démonstration dressage sy ny pistage zay ataon'ny gendarme zany hoe hetsika ho an'reto mpankafy alika sy mba hoe hisintomana ny olona zany mba évaluer-ny alika. Ny fifanana filatroana alika izay tanterahana androan'izay motsy ny alika rehetra no afaka nanao izany fa nandalo sivana izany hoe tsy rihana avokoa ireo pitsopitsony rehetra ahafana manome ny pedigree na karapanondro ho an'ny alika izay indrindra no antony natongavany Kerouel Jean Paul isan'ireo mpitsara alika ikoizana eto amintsika anaisoary. Hipika alika ny teto Ankorondrano androany andalo fitsarana ny akamaroan'izy ireo isan'ireo flocon ity karazana alika ity zao no antsoina hoe Terre-Neuve isan'ireo alika mpanafitra alika kanadiana ankavitsin'izy raha eto amintsika no izy tsy mazaka hafanana be loatra. Le izy tonga eto amintsika somary sahirana ihany satria rehefa mamay be amin'ny fotoana mamay be amin'ny mois de décembre ohatra dia mijaly le alika fa ny mahatonga n'le Terre-Neuve ko tsy dia tena sahirana loatra eto teraka teto Madagasikara izy dia adapté zany izy adapté fa raha ohatra hoe tena nafarako dia ho sahirana ihany amin'le izy alika manao sauvetage an-drano zany dia tsy maintsy mitady toerana foana koa mba hahazahoany milalao rano. Mahalana nefa ny fampirantiana alika toy izao antony ihany koa nahatonga ny Pascal nitondra ny flocon andray anjara ny fifanana eto ny alikany ka tsy maintsy mandalo fitsapana sy fitsiriny. Tokony hifanitsy tahaka izao ny nifiny alika berger tsy maintsy ataony fitsirihana ahafahana mamantatra fa mamaly ireo fenitra takiana ama chien de race azy ny alika iray voalaza avokoa ny mombamomba ilay alika. Isan'ireo mpitsara matianina avy any Frantsa Kerouel Jean Paul tonga eto mijery manokana ny mikasika ireo alika aty amintsika zava-dehibe ho izy ny fitsirihana toy izao ahafahana manome pedigree na karapanondrina alika marika ihany koa fa manaraka ny fenitra takiana ny alika iray. Omena pedigree ny alika iray ahafahana milaza fa chien de race ary entina ihany koa anatsarana sy anajanana ny karazany. Tsy latsaky ny 70 androany ny karazana alika nandalo fitsarana sy ny latro raha mpitso no ahafantarana ireo alika mendrika tamin'ity andiany ity. Indray mba feo amin'ny tontolo